Miarahaba tompoko. Mankasitraka antsika mianakavy indray a afaka miantrano ao amin'ny tokantranonareo indray a izao fandarana revay biblika izao. Mankasitraka antsika mianakavy a izay sambany ihany koa vao manaraka ny fandarana zay rahana aminay a avy ao amin'ny revay biblika. Ny Romanina toko faha 12, andininy 17 sy andininy 18 no nanakatonana ny fandarana teo aloha. Itampanomboana de averintsika ho vakiny zay a hoe tsika makany amin'ny fanazavana manaraka. Fa raha mba manana baiboly dikateny hafa zany ianao de mba vakentsika amin'ny dikateny hafa. Ka itampanomboana de dikateny katolika no amakitsika an'izy io. Baiboly katolika. De zao lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina toko faha 12 andininy 17 sy 18. Amin'ny dikateny katolika zany. Mangataka aminareo a rahalahy mba hitandry tena amin'ireo mahatonga fisarahana sy fanafitohinana fa tsy manaraka ny fampianarana ifanoraisinareo halaviro ireny. Fa tsy mba ny Kristy ny tompon'ny olona toy ireny fa ny kibony, ary teny malefaka sady manodoka no entiny mamitaka ny tsy ampy saina. De anjaratsika moa zany mandray fanapahan-kevitra hoe hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona ampy saintsika sa hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona tsy ampy saina. Anjaratsika ata-tokantrano zany mandray fanapahan-kevitra hoe zay ndray hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona le tsy ampy saina e, ka tsy mampaninona anay na zay nataon'ilay leader spirituel anay famelomana vady aman-janaka. De zay ndray anareo fa zay manokana de fa elana ray fanapahan-kevitra hoe aleo mba hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona ampy saina, ampy saina zany. Ka hanaraka ny verité apostolika satria ny fiangonana kristiana de fiangonana miorina eo amin'ny fanorenana ny apôstôly sy ny mpaminany fa Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. De hoy zany ny fampianarana hoentin'ny apôstôly hoe ara baiboly katolika zao moa ny vakitsika de ohatran'ny mahafinaritra ery no miteny hoe satria ny katolika siny hoe ny baiboly masina. De ohatran'ny mba mahafinaritra zany raha mba miteny aho hoe ny apôstôly masina. Ny apôstôly masina no miteny hoe okinareo hitandry tena amin'ny olona toy ireny, amin'ilay olona tsy mitana ny fampianaran'ny Kristy nentin'ny apôstôly masina mitandrema ianareo. Fa ireny olona ireny de tsy mba manompo an Kristy araka ny fampianarana marina fa manompo an Kristy mba hamelomany ny kibony. De za zany miteny amintsika, za miteny amintsika tsotra zany hoe io resaka fidiram-bola sy fitadiavam-bola ao am-piangonana io, za miteny amintsika io tsy tonga any amin'ny Kristy io reo olona. Raha vao tsy araka ny Kristy nanaovantsika an'io, io moa any arina any mbola hodiny antsika hoe inona zany mba fidiram-bola ara-baiboly tokony anana fiangonana, mbola idiratsika zany. Da be de be moa tsika no mametraka fanontaniana hoe raha ao aminareo revay biblika zany de ahoana ny Korintianina voalohany toko 7 andininy 14 4:10. I Korintianina voalohany toko 7 andininy 4:10 io mantsy le miteny an'ilay hoe izay mitoro amin'ny filazantsara de azo fivelomana amin'ny filazantsara. Ka ahoana no tsy hanompo an'ny Kristy amin'ny kibony zany ny pasteur anay na ny apôstôlinay, satria nefa izy mitoro amin'ny filazantsara koa izy tsy azo fivelomana amin'ny filazantsara. De amantsy anareo navara avy areny vakina amin'ny dikateny rehetra raha tsy mahazo teny gasy tsara ianao. I Korintianina voalohany toko 7 andininy 4:10. Fa nga io miteny hoe zay pasteur na zay mpampianatra na zay apôstôly na zay mpaminany mitoro filazantsara de azo fivelomana amin'ny filazantsara. Tsy zany ange ny lazainy io hoe betsaka amintsika
malagasy moa no mahazo azy kokoa teny frantsay. Fa raha vakinao amin'ny teny frantsay izy io dia lazainy hoe à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile, izay rehetra na iza mitoro ny filazantsara dia hanana fivelomana amin'ny filazantsara. Tsy hoe omena fivelomana amin'ny filazantsara tompoko hahazo. Ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile ozy amin'ny teny frantsay. Ka iza no miannonce évangile izy? Iza no miteny anao fa pasteur anao no miannonce évangile? Iza no miteny anao fa ny évangéliste anao ihany no miannonce évangile na mitoro filazantsara? Ka Jesosy Kristy tomba avy Nazareta tsy niteny hoe izay na ny ray mahamaim-poana dia mila manome mahamaim-poana. Ao amin'ny fiangonana misy anazy ao ohatra, tsy za rery mitoro filazantsara ao ary amin'ny akabeany ary moa za mihitsy tsy mitoro filazantsara ao. Ny ahy mampianatra baiboly ny ataoko ao, fa za mihitsy tsy mitoro filazantsara ao. Fa ny olona rehetrarehetra zay resy lahitra ny filazantsara, resy lahitra ny Kristy dia mitory any Kristy. Tsy natao ho an'ny pasteur, tsy natao ho an'ny mopera, tsy natao ho an'ny évangéliste, tsy natao ho an'ny mpaminany, tsy natao ho an'ny docteur, tsy natao ho an'ny fondateur ny fiangonana kristianina Ranofo ny fitoriana ny filazantsara. Fa natao an'ny olona resy lahitra zay nahazo mahamaim-poana dia mila mizara mahamaim-poana. Ka na izy mitory filazantsara dia manana droit hanana fivelomana amin'ny filazantsara. Ko nahoana ny hoe pasteur anao ihany na mopera anao ihany na ny évangéliste anao ihany na tsy haiko zay itenenanao appellation iantsoana ny leader spirituel ao anatin'ny fiangonana dia hoe izy no mitoro ny filazantsara ka andao izy no ho veloma. Non, tsy zany lazain'ny baiboly. Tsy hoe izay mitoro ny filazantsara dia omena fivelomana. Non, tsy zany aloha. Faharoa, tsy olona spesiala natao hitoro ny filazantsara. Ny olona rehetrarehetra ao amin'io fiangonana io, raha fiangonana velona io fiangonana io raha fiangonana velona le fiangonana dia mpitoro ny filazantsara taona ny olona ao anatin'ny fiangonana io satria tonga ny sabata mandray fahasoavana be izy ao dia lasa izy mandritry ny enemana maninona mizara amin'ny olona rehetra ratsy ihany hoe ohatr'izao no mba nitenen'le mpampianatra anay tamin'ny sabata, ohatr'izao mba nitenen'le apôstolinay tamin'ny sabata, ohatr'izao mba mandritry ny enemana. Mitoro filazantsara inge zany le mpino le membre amin'le fiangonana. Korintiana voalohany toko 7:14 izay mitoro ny filazantsara nefa dia maninona hahazo fivelomana ny filazantsara. Asa razonareo tsara zany ilay fanodina ny olona manompo an'i Kristy amin'ny kibony fa tsy manompo an'i Kristy araka ny fampianarana marina. Azonareo tsara le ka manjary lasa vatsika ohatr'izao le Korintiana voalohany toko 7:14 hoe zay mitondra fiangonana dia hahazo fivelomana ao am-piangonana. Zay mitondra titre pasteur na mitondra titre apôstoly na mitondra titre mpaminany na mitondra titre episcopo dia hahazo fivelomana amin'izany titre zany. Lasa zany ny famakiantsika an'le baiboly fa tsy zany lazain'ny baiboly ao. Zay mitoro ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Hahazo tsy hoe omena, hahazo. Ka le tompon'ny filazantsara no manome fivelomana anao fa tsy ny membre, tsy ny fiangonana. Satria tsy ireo fiangonana ireo niantso anao hoe hitorian'ny filazantsara zahay. Fa ianao no resy lahitra ny filazantsara dia ianao mitoro ny filazantsara dia any amin'ny tompon'le filazantsara ianao no mangataka valopity sy mitady valopity raha mila an'izany. Fa ny apôstoly Paoly dia miteny mazava hoe izao raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy ka sy fitiana sitraka aman'olona no ilaina ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara. Reo mandeha nisy mpino amina fiangonana maromaro ny resaka tamiko. Fampianatra ozy lay leader spirituel ao aminay ozy nge dia miteny ohatr'izao hoe tsy haiko mety évangéliste io zany mety apôstoly mety pasteur tsy haiko zay titre hoentin'le leader spirituel ao amiko. Fa tena zao izy le leader spirituel atao aminay nge pasteur mpampianatra ozy rehefa nieno an'ity fampianarana ity ary nitenenay tamin'le fampianarana marina dia zao izy niteneniny hoe za tamin'ny nanokatra n'ity fiangonana ity ny sakra ao anaty foniteny zany le sakra tam'izany ahako nandeha tongotra foana, tam'izany ahako tsy natory ny alina, tam'izany zay trano hazo kely no mipetrahanay, nijaly zay
ny existe zany, ina moa zany tentenena vao ny existe ity fiangonana ity vao nisy ity fiangonana ity. Ankehitriny le fiangonana misy eto Antananarivo, misy any Tamatavy, misy any misy fiainan'io fiangonana io. De lasa le fondateur na le créateur an'le fiangonana Ranofo, le leader spirituel ao aminy zany lasa manino, lasa velominy le fiangonana. Ary midongo mihitsy ngaray izy tsy mahazo mampiasa telefônina fozahorana zany, tsy maintsy amalina. Izy tsy mitondra 4L zany, tsy maintsy 4x4. Izy tsy manofa tranona 500 000 zany, tsy maintsy ariary le 500 000 zay vao mipetraka izy. De ny fiangonana miantoka andreo. De ozy izy hoe mpampianatra. Za consacre vao nisy ty fiangonana ty ko ankehitriny aiza misy olona miompy osy ka tsy hihinana ny rononony. Ka nareo fiangonana zao zany mba valim-potiako. Ka mba osiko nareo de mba mihinana ny ronononareo zao fa taloha efa nijaly ny sakra. Ka nareo ny fitaovana ampiasain'i Kristy hitahinana. De ahoana ozy izy mpampianatra kosa zany lazainao hoe tsy mahazo manana droit ho engagement fiangonana leader spirituel. Ozy amantsy za moa efa metro ny baiboly, za raha vao metro ny baiboly tsy haiko tsony ny mamaly azy fa ny afotsiny ny azoko amaliana de ohatr'izao. Ny ohatra ny resiko tamin'ny ohatr'izao mialatsiny aminaran'i Jesosy Kristy Tompo fa eto Madagasikara eto misy olona malaza be mihitsiny ary fanaon'ny olona référence. De izy io nisy vanim-potoana tsy mamenatra zany miteny zany amin'ny média satria tamin'ny média zany ny resahana de nataoko ohatra ohatr'izao le izy. Ary référence ny ankizy rehetrarehetra zany re mandeha misy hoe maître olalahy iny eto amintsika eto Madagasikara eto. Izy iny rehefa mampianatra ny ankizy hivoatra eo amin'ny fiainana de tantarain'ny maître olalahy ny fahoriana nentiny tamin'izy mbola jeune. Hoe mandeha tongotra izy mianatra eny Ankatso tamin'izany vanim-potoana zany. Mandeha tongotra izy mianatra eny Ankatso. De mampirisika ny jeune izy zany hoe io mahatonga anao tafita eo amin'ny fiainana io tsy maintsy misy sacrifice atao fa sorta kely kapakiran'ilona kely io zany io fatatsika rehetrarehetra angamba zany pahalalana am'zany. Kapakiran'ilona nentiko nianatra teny Ankatso tamin'izany nianatra teny tamin'izany vanim-potoana zany de tantarainy ijoroany fahavolombelona amin'ny ankizy rehetra amin'ny fahoriana dikan'izany. De am'izao vanim-potoana zao azo lazaina hoe référence eo amin'ny fahaizan-dalàna zany lehilahy zany tafita zany izy raha mijery Ranofotsika tafita. De zay ny ohatra ny raisiko taminy hoe mialatsiny fa raha sacrifice zany tokony tsy mpanompon'Andriamanitra zany ny tenenana zany leader spirituel anareo zany fa avocat. Satria mitovy zany zao ny tenenin'izy entre parenthèse izy sy le maître olalahy rehefa nampianatra ny olona le hoe nareo rakizy raha teo tafita mila manao sacrifice amin'ny fianarana. Fa ny olona mba amin'ny fianarana nanaova sacrifice zany fa ny anazy ina nanaova sacrifice amin'ny fiangonana de mitovy ike zany. De raha zany eo amin'ny toerana de miala eo amin'le mitondra fiangonana fa aleo ho an'ny olona vonanompo tsy amikibo io fiangonana io fa aleo izy miverina mianatra de mitady asa anaovana sacrifice. Ka ny fiangonana tsy azo anaovana ohatr'izany hoe talohako entre parenthèse ny sakra mihitsy. Ka zao efa be deabe ny mpino atao ka nareo ndray zao fa nga nareo osy ko hoe iza manana osiko tsy hihinana ny rononony de zany nareo zao mba fitaovana ampiasain'i Kristy ho fitahinana. No, tsy osy nareo, mpanompo ny Kristy ianareo, mpiara-panompy ianareo ao anatin'ny fiangonana io. Ozy ny Romanina toko faha 9 zany 9:20 hoe tandremo fa misy olona manompo an'i Kristy ankibony amin'izao vanim-potoana zao. Tandremo fa misy olona manompo an'i Kristy ankibony amin'izao vanim-potoana zao. Ka mamitaka ny olona amin'ny teny malefaka, amin'ny teny malefaka ny olona tsy ampisaina. Ka miala be dia be koa ny olona milaza ny tena mibesaina zany amin'izao vanim-potoana zao. Fa za de mampirisika atsika mba tonga atsika hiala ao anatin'izany toerany ho tenen'ny apôstôly Paoly hoe misy olona tsy ampisaina zany ao anatin'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana zao kanefa hitenenina ny marina ara-baiboly. De inona indray mbola tenenao nitsony fahavolombelona izy raha tsy tahian'Andriamanitra tsika, raha tsy tian'ny tompo hidimy io, raha tsy tian'Andriamanitra ty fiangonana ty, maninona tsika mavita radio, maninona tsika mavita télé, maninona tsika mamearena Madagasikara, maninona tsika maroka devoly.
fa iza miteny anao fa ratsy manao ampahafolo-karena ianao ka tsy anao ka devoly. Iza no miteny anao fa ratsy mivelona amin'ny fiangonana io, le pasteur anao na le apôstolinao de tsy anao ka devoly. Ary raha mijoro araka ny marina ianao ry havana, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ho azy any mitondra fanatitra any amin'ny eglizy zany. Any amin'ny temple ny mitondra fanatitra, any amin'ny eglizy ny tenanao ihany ny sacrifice vivant, culte raisonnable. Eken'le naharin'ny lanitra sy ny tany. Ary raha manaraka ny marina ianao de tsy havita délivrance tsy ve ianao. Kose tsy marina zany. Tsy nalala ny marina re ianao fa nanompo araka ny sainao. Namindra fo lay pahary de navita délivrance goavana be le fiangonana misy anao. Ko raha manaraka ny marina ve ianao ry havana? De andeha tsy havita délivrance tsony? Non. Andramika izao fa tsara Jehova hoy ny Baiboly. Protestant tany amin'ny Salamo 7:30. Andininy 5. Andramika izao fa tsara ny mpanao anao. Ka melay eo amin'ny toeran'ny olona tsy ampisaina fitana amin'ny teny malefa. Makandala tsoratra masina anankiray dia ino amin'ny tanan'ny olona rehetrarehetra. Fa raha miteny amin'ny olona manompo an Kristy amin'ny kibony aho, tsy io Romaina 8:18 ihany fa raha vaiketsika ohatra ny Korintiana apetraka kely ty dika teny katolika ty fa eo amin'ny Baiboly protestante zay ampiasain'ny olona rehetra. Raha vaiketsika ny Korintiana faharoa fa 12. Korintiana faharoa 12 dia etsy amin'ny andininy fa 12 16-18 de mazava tsara. 2 Corinthiens 12 verset 16-18. 2 Corinthiens 12-16-18. Korintiana faharoa fa 12 andininy 19 ka hatramin'ny 20. Akatsika vavolombena maromaro zany hoe be de be ny mpitondra fivavahana manompo an Kristy amin'ny kibony. Tsy fahamarinana zany. Fa misakra izy tamin'ny mbola kely de zao izy mitady anao osy. Asako miteny aminao fa ny osy raha mipetraka amin'ny toeran'le osy le hoe ononon'le pasteur anao ianao na le apôstolinao, zany teny aminao. Fa Jesosy nanao fanoharana fa rehefa tonga eny amin'ny raha lanitra izy, ny osy tsy makany an-danitra. Zay teny amiko tsara aminao, ny osy tsy makany an-danitra na de biby madio ary. Fa ny ondry ny makany an-danitra to. Rehefa ho avy eny amin'ny raha lanitra ny Mesia, de anavaka ny ondry sy ny osy izy. De ny ondry ny makany an-danitra. De melay eo amin'ny toeran'ilay osy zany ianao. Ka aza mety hononono ty. Olona milaza ny tena ny mpanompo an Kristy nefa manompo an Kristy amin'ny kibony ty. Ka isa tsabata. Zany afaka resanao le pasteur anao daholo aiza ao anatin'ny Torah, aiza ao anatin'ny Baiboly misy olona manao ampahafolo-karena isa-tsabata ohatra. Tsisy an'izany eo. Manao ampahafolo-karena isam-bolana, tsisy an'izany eo. Ny texte toraika de miteny fa isa-taona ny fanaterana ampahafolo-karena. Zay ny texte toraika. Mamaky ny Deutéronome 12 ianao, mamaky ny Deutéronome 14 ianao. Zay ny texte toraika zay, atero isa-taona ny ampahafolo ny vokatrao. Deutéronome 4:20 tompoko zany vakiko zany. Mamaky ny Deutéronome 12 ianao. Isa-taona na isaky ny 3 taona ny fanaterana ny ampahafolo-karena. Ko maninona ny fiangonanao no manatitra ampahafolo-karena isan-kerinandro na isam-bolana. De fa zany tsy araka ny soratra masina daholo zany rehetrarehetra. Ka zany teny aminao hoe io zany le Malaky 3:18 tokony hovaina hoe zao toetra amin'izany olona mpitondra fiangonanao. Raha tsy hovaiko midanadana varavaran'ny lanitra ho anasy le mpitondra fiangonana. Fa tsy ho anao lay. Kizy ary zany efa miteny nareo mba ataon'ny tompo fitahiana ho azy de nareo mba osy mameronono anay menakavy etoko. Alefa mino avy mamsokatra ny Baibolitsika Korintiana faharoa 12 tsika zao ary. Andininy 16-18. Hoy ny Baiboly. Kanefa na de izany aza, izao tsy nahavaky tratra anareo fa nanao saina hono aho de nahazo anareo tamin'ny fiendrena. Mo izay niraiko tany aminareo fa nisy nanaovako anareo ho volaman-karena. Nangataka ny Titosy aho sady nirahako ny nomba azy lay rahalahy. Mo Titosy fa nanao anareo volaman-karena. Tsy fanay ray ihany va no nandehananay, tsy ray ihany va no dianay. Rehefa le tsy mivelona amin'ny fivavahana zany ny apôstôly Paoly fa niasa amin'ny tanany.
fa tsy nalaon'ny olona ho vola mankarena. De zao nytenen'ny olona hoe izy io apôstôly Paoly koa mamitaka ny olona fotsiny fa maka ny olona ny amin'ny fiendrena. De ozy ny apôstôly Paoly. Ozy ny apôstôly Paoly. Fa ngaza ihany no manana zany fanahy hoe tsy manompo an Kristy amin'ny kibo zany e. Tsy izay ihany. Izay nirahako tany aminareo koa tsy nanao anareo vola mankarena. Zay olona manana fanahiny Kristy rehetra de fanaray aminay. Tsy manao ny membre, tsy manao ny mpino ho vola mankarena. Fa manompo an Kristy de reo olona reo ondriny Kristy de manompo an'ireo le leader spirituel tompoko. Amin'ny dikateny katolika. Zao no lazainy dikateny katolika. Korintiana faharoa toko faha 12 andininy 16 à 18 amin'ny dikateny katolika. Eny tsy nahavaky tratra anareo tokoa nefa afetseko zany mba azahoako anareo ampitaka. Endre mona ndraisako vola mankarena taminareo fa ireo nirahiko tany aminareo. Nangataka ny Tito hakany aminareo ary naniraka ilay rahalahy niaraka taminy koa. Mo Tito nandray zavatra taminareo. Tsy fanahy iray ihany va no nandehananay. Tsy lalana iray ihany va no nombanay. Zay le fampianarana apôstôlika zany zay hoe rehefa mito zany ny apôstôly Paoly, rehefa mampianatra ny apôstôly Paoly hoe mitandremo amin'ireo milaza ny tena no mpanompon'Andriamanitra. Kanefa manao anareo mpino ao aminy, membre ao aminy ho vola mankarena. Tandremo de zao nytenen'ny olona hoe afetseny io. Afetseny io. Aiza koa misy olona hanompo an'Andriamanitra zany ka tsy ho velomin'ilay fiangonana. Misy olona takan'ny Paoly, misy olona takan'ny Tito. Andritry ny 20 taona nitondrako fiangonana be de be ny vavolombelona amin'izany hoe reo mireveil biblique reo manao olona vola mankarena sa tsy manao be de be ny vavolombelona tahaka zany. Misy olona reo olona eto amboniny ty tany ty tsy manao olona vola mankarena, tsy minono ondry, tsy minono osy, fa minono filazantsara. Any am Jesosy Kristy mivany Nazareta izy no miregle ny compteny any am'ilay pahary fa tsy amin'ny fiangonana. Satria tsy fiangonana mihitsy niantso azy avy izay ampianarina, avy izay itorio. Fa Jesosy no nanirana azy. De be zany no miteny afetseny. Afetseny. Fa be de be ny vavolombelona afaka anehoana aminareo. Fa ny olona tena manana ny Kristy Jesosy. Ary takzany mihitsy koa ngia Kristy Jesosy. Takzany mihitsy koa Kristy Jesosy. Raha jereva nareo ny bokin'ny Jaune toko 10 filazany tsara ndray zany itenentsika io. Raha jerevantsika ndray ny Jaune toko 10. De ny olona manana fanahiny Kristy Jesosy, raha tena mpanompo ny Kristy Jesosy io, de ohatrany tena ataon'ny Kristy Jesosy atao amin'ny Jaune toko 10 ty no ataony. Inona nataon'i Jesosy? Amin'ny maha grand pasteur azy na mpiandry azy. Inona nataon'i Jesosy? Jaune toko 10. Andininy 11 zany tsika zao amin'ny Jaune toko 10 vakitsika ny andininy 12. Izao ny mpiandry tsara. Ndika ny mpiandry amin'ny teny latina pasteur zay apetrako tsara. Izao ny pasteur tsara zany. Ny mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondriny. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ny ondry izy. Ko raha mahita ambody de mandao ny ondry ka mandosa ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiaka. Jesosy Kristy tompon'ilay mpiandry tsara zany tamin'izy tonga tety amboniny tany tsy mpikarama re olona, tsy mikarama Jesosy. Ka raha misy milaza ny tena nompanompan'i Kristy fa mikarama amin'ny alalany fiandrasana ondry. De nareo no mamaly mandrapatonga ny fandarana amin'ny heriny anio indray fa tapitra sara ty fotoanantsika anio ity. De nareo no mamaly hoe ahoana ary Kristy tety amboniny tany tsy nikarama. Ahoana ny apôstôly Paoly tsy nikarama tamin'ny filazantsara, tamin'ny fivavahana. Ahoana ry Titos tsy nikarama tamin'ny filazantsara. Fa maninona ty le pasteurana ity na ty le apôstôlina ity? Zay vola midratam-piangonana rehetra de lasingarainy ny trésorier. Fa nga trésorier ty pasteurana ity, ty apôstôlina ity. Fa to lasa izy no mitatana ny volam-piangonana fa ngary izy ty tsy pasteur ndray fa lasa trésorier mpiangonana ohatra. Ty anjaranareo mametraka fanontaniana zany hoe ipetraka eo amin'ny toeran'ny olona ampisaina ve tsika?
arak'ilay dika teny katolika amin'ny romanina toko fahenina amby folo tany ampiandohana sa hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona tsy ampisaina de anjaranareo tompoko mandray fanapahan-kevitra zany fa Andriamanitra de fitiavany manaja ny safiditsika rehetrarehetra fa alefanay zany apailiny zany hoe misy fivavahana tahaka zany re olona eto amboniny ty tany ty kibon'ilay mpitarika azy no lehibe fa misy fivavahana madio koa eto miara-manompo amin'ny Kristy tsika rehetra de mandray valim-potoa eo amin'ny Kristy fa tsy mila sitraka man'olona zany ka hoe tiany depansy sany amenakavy de ny fiangonana nasiana iantoko alio sanatrian'ny vavy de fiadanana ne hoerina olona hipira ara-pilazany tsara malaza izay de tonomboko ny fiadanana hametrahako ny velomo ho amin'ny herinana io indray zany eto amin'ny televizionnay ity de nareo rehetrarehetra andinika an'izay voalaza teto toy izy atsika zay amin'ny herinana io tomboa amin'ny fahasoavana tompoko velomary